Ie, matetika ny mpandraharaha de ny hevitra ny tonga aloha vao lasa mpandraharaha izy. Ny tiako tenenina dia manan-kevitra izy a, de iny hevitrany iny velabelariny a, de iny no amidiny na ahodiny ho lasa orinasa de lasa mpandraharaha izy. Fa azo atao koa nefa ny mijery an'ilay izy am'lafin'ny hafa, tiako tenenina hoe te handraharaha, ahoana ary ny fomba ahazoana hevitra? Betsaka ny ataontsika hoe boky na recherche moa izy amin'ny fiteny bahiko, zany hoe mpikaroka, olona nikaroka zany a, mitantara hoe fomba fahitana hevitra matetika raha foezina dia misy lafiny telo. Voalohany aloha eo amin'ny filàna, mijery ny fiarahamonina zany ianao manodidina anao hoe inona ny zavatra mety hahatsara ny fiainan'ny mponina, inona mety zavatra ahodina mety ho lasa orinasa na mety ho lasa vokatra azoazom-bola. Ohatra ray amin'izany resaka varotra ohatra. Hita ohatra hoe amin'ny toerana ray a, raisintsika zavatra ohatra tsotra indrindra ny foto-tsakafontsika vary. Hita zao ohatra amin'ny toerana ray hoe tsy ampy ny vary, lafo be ny vary. De misy olona ohatran'ny hoe manararaotra an'izay tsy fisian'ny vary zay. Le manararaotra moa ohatran'ny hoe teny tsy de tsara fampiasa fa zay mihitsy le izy hoe zavatra tsisy de araraotina omena mba hisy, mazava ho azy manararaotra zay a, samy mahazo tombony daholo. Na le mpivarotra, le mpandraharaha zany, zay mividy vary avy any amin'ny toeran-kafa hoentiny eo amin'ilay toerana, na isika vahoaka zay mahazo tombony amin'iny fandraharahana iny satria rehefa mihabetsaka ny vary eo, mihabetsaka ny vokatra eo hoentin'ny olona varotany eo amintsika de mazava ho azy a, mahatsara ny prix zany, mihena ny vidim-bary amin'izay fotoana zay. Zay ny ray. Ny ataontsika hoe teboka faharoa mety ho ahitana hevitra koa dia ny zavatra niseho amin'ny fiainantsika. Raha mijery zao tsika miteny hoe oh, inona re ny zavatra mba haiko hoe inona ny zavatra nianarako, inona ny zavatra mahafinaritra anahy, de jerenareo reny a, ohatra mazava ohatra matetika ny asany ataontsika hoe consultant na reny olona miasa ho antenany reny a, manome service, zany hoe tsy vokatra azo tsapahit-tanana fa fanampiana hevitra na asa no omeny. Reny zao ohatra zavatra ohatr'izany. Mahay ohatra manao, rehefa mijery nareo ohatra any amin'ny gazety, hitantsika isan'andro mampianatra teny anglisy, mampianatra teny sinoa, reny ohatra. Zavatra hitantsika zao ohatra amin'ny fiainantsika, za de mahay teny anglisy, zay de afaka hevitra ray ho amidiko, ahoana ry ny anaovako an'izay? Misy olona mitady an'izay fahaizako teny anglisy zay ve eny an-tsena eny? Mety ho fampianarana no ataoko, mety ataontsika hoe fandika-teny ny ataoko. Be da be ny fomba ahafahana mamoaka hevitra amin'ny zavatra hay. Faharoa zay. Zavatra fahatelo a, mety ahitana hevitra ihany koa de eo amin'ilay zavatra misy eo amin'ilay toerana. Zay moa eto ngamba de mbola resaka an'ilay vary ihany a, satria iny ny zavatra hoe fandraharahana nanamboako voalohany. Tamin'izaho nanomboka zany tamin'ny 2 sy 4 arivo a, dia sendra nandehandeha mijery de nahita ny tany Ambatondrazaka, ny akaikina Ambatondrazaka, ny akaikina Paravaravola moa ny tena marina, ny Vohitsara, de nahita fa betsaka tokoa ny vary a, ary tsara ny kalitao satria rehefa sokafana le vary, hita le voany ao anatiny a, de hita fa tsara le izy. De tamin'izay fotoana zay a, nanao kady tsotsotra hoe raha jereko ty vary ty a, jereko ny vidim-bary any an-drenivohitra, dia raha mividy vary a ka ahodiko de hoentiko amin'ny kamiao a, de amidiko any de mety ahazo tombony ihany satria mbola betsaka amin'ny filàna ty vary ty, isan'ny vary tsara kalitao. De inona no nataonay tamin'izay a, nanao kajy a, de nanao karazany hoe ohatra, naka échantillon zany, nentina taty an-drenivohitra taty Antananarivo de namidy a, de naharesy lahatra an'ireo ataontsika hoe magasin ngeza be izay nizara azy tamin'izany fotoana zany. De inona no natao tamin'izay a, nividinay ny vary a, de rehefa natao ny ohatra kanety de nametraka masinim-bary na hoe famotsiana vary zany le débailleur moa fitenin'ny bahiko azy a, tany mihitsy zay mba ahafahanay manodina an'ireo akora vidinay avy any ambanivohitra de ahodina eo an-toerana, de iny vary fotsy iny a no nentina niakatra taty.
raha teo amin'ny ataontsika hoe concurrence na ny mpifanandrana zany dia nahavita nanao tombony tsaratsara kokoa zahay na ataontsika hoe somary ambanimbany kokoa raha ny vidiny nanaovana azy satria zao ny olona nibata an'le vary avy any nakaty daholo de taty vao nifotsiana zay ny teny hoe aleo any de hitantsika fa ny fitaterana isan'ny zavatra lafo de fitaterana zany zay nahazo aloha satria ny apombo zay fantatsika hoe be da be ao anatin'ny vary akotra dia namidina hitany atoerana na nizaraina na misy zavatra tsy nilaina moa moramora kokoa nanao azy satria tonga de vary fotsiny nentinay avy any ary vao mianga avy any le camion tonga de makany amin'ny fivarotana ngezabe. Ny tiako zaraina androany taminareo tao moa de niresaka hoe ahoana ny fomba fahitana hevitra zay lafiny telo zay zany no ataoko hoe ngeza indrindra hitako amin'ny fitadiavakevitra fa de misokatra ny ady hevitra raha ohatra misy zavatra tianareo resahana na tianareo hanampiana an'izay de aza misalasala manoratra eo ambany eo. Mandram-paona indray ary.